Ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny azakazaka fiarakodia Lomomasolika zay moa no nandrobaka ny dingana fahaenina tamin'ny fiadinan'ny tompontakan'i Madagasikara teo ka amin'ity hariva ity dia nisy ny fanadihadiana manokana nentin'ny namana Zakino Rakotomanana mahakasika ireto mpanamory sy mpanamorim-panampy ireto na ny ekipazy Lomomasolika izany izay nandrobaka ny laharana voalohany. Sorana manokana aloha an'ny président fédération sy ny club karakaran'le rally farany teo izay nahazony ny première place classement général fa teo aloha moa zany mbola fianarana foana na le teo ary mbola kotiny hoe fianarana an'le tomobile ihany nandeha aloha ny première manche tamin'ity taon'ity dia mbola 306 ny nentinay rola mbola tsy nieritreritra ny lalao championnat akory ary dia bon hatramin'izao moa tsy mbola tsy nanao championnat zay fa niezaka nianatra foana ny tomobile niezaka mba hoe handray anjara amina Evo10 zany zay rola dia niomankomana tamina resaka slalom aloha dia avy eo nanandrana rally iray dia tany amin'ny slalom mba efa hita hoe nisy ezaka premier temps scratch foana nandritra ny slalom izay nataoko tamin'ny Evo10 dia tapa-kevitra hoe alao mandray anjara amin'ity rally Shell Elite Peu Plus ity dia totosan'ny tanjona moa zany hoe mba hatratra an'izany premier classement général zany dia fisaorana be be ho amin'ny mpanohana sy ny karakara rehetra ary indrindra Team Bertin. Lucas zay hoe Team Bertin zay mihitsy no tiako idirana kely Team Bertin mamolavola tanora mbola nahitanareo lahy nanaraka fotsiny tamin'ny hoe Evo10 tao anatin'ny herin'ny sy tanjany nentin'ny Bertin sy Boom nanahoana ny nanomanan'ny Lucas an'izay hoe hiakatra ao anatin'ny sehatry ny ngezy zay. Tsy dia nanomana tamin'ny voalohany tamin'ny saison voalohany mbola 306 nentinay fa teo moa Boom sy Bertin fa hoe haka ny retraite amin'izay dia niezaka zany zay vola hoe mba hiakatra niveau amin'izay fa tsy hijanga amin'ny 306 no eo amin'ny Bertin koa efa mamolavola raha teo an'izay fiakarana izay dia napetraka ny tanjona hoe anao amin'ny rally Shell Elite dia tratra ny tanjona voalohany zany zay vola misaotra betsaka ho an'ny Team Bertin zay sy nireo ao anatin'ny rehetrarehetra indrindra moa i video zay meka concept zay préparateur anay dia sorana betabe. Lova maranantsika anazy inona ny objectif manaraka ho anareo rola miaraka amin'ny Evo10? Ny objectif manaraka moa zany bon ny andraindraina teo aloha dia hoe mba azo an'izany premier classement général zany mba hirencontre rally iray na dia hoe manche iray fotsiny dia tratra izy tamin'ity dia arak'ilay fiteny hoe visé haut pour arriver loin dia hiezaka angamba mba hanao championnat indray hitante championnat indray raha mbola misy possibilité izay miankina amin'ny mpanohana sy mikarakara foana ihany dia championnat angamba natao hoe objectif manaraka indray dia mametraka fisaorana manokana sy primasy manokana eto koa ho an'ny Gérard Nouvelle sy Denis Ramé izay équipage Evo9 combat be zay tany naty spécial nefa ny préparateur anay samy Jean-Luc ihany J2L Meka concept dia niady be ny rally mahafinaritra amin'ny fifanampiana tany amin'ny préparation sy rehetrarehetra dia amin'ny manaraka indray. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompolasy tompoko vavy no mamarana ny fiarahantsika tamin'ity hariva ity. Sorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana mahery hatramin'ny farany. Sorana ihany koa namana teknisiana niarana natosany fandaharana hatramin'ny farany ka teo ny namana Romain teo ihany koa ny namana Bosco izany dia izay aloha no masakazona roso tamin'ity androany ity fa dia manome fotoana anao indray ny fandaharana mahery ho amin'ny herin'ny noto izao veloma tompo.